manolotra ny arahaba ho anao izay eny ty tantara ity amin'izao alina izao. Isaorako manokana ny mpanoratra izay miezaka mitady tantara soratana ka atolotra anao isaky ny alarobia alina toy izao. Ny mahagaga antsika mpiainy dia ahoana foana ary izy no mahita tantara soratana toy izao e. Na izahay mpilalao aza dia mametra mpanontaniana toy izany koa. Ka amin'ity alina ity ary dia tantara anankiray somary sarosarotra no manakatra azy. Miditra amin'ny lafin'ny teknika ara-tsiansy mantsy ity tantara anankiray soratana ity ka mila antsika mba anaraka sy andinika tsara izay voasoratra. Sarotra nefa misy sy marina ity tantara ity. Rehefa any amin'ny famaranana dia anjaranao no mametra mpanontaniana hoe iza ny diso amin'izay mpilalao. Izaho nitondra 7 volana kibo ity zaza ato akiboko ity ve sa izy mivady ray aman-drenin'ilay zaza napetraka ato akiboko? Araho ary ny tantara e. Atolotra ny radio feo manio anao amin'ity alina ity. Tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe kibony finosana na mère porteuse. Sanganasany Simone Menjanahary. Nandray feo Fister Andremiada. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Simone Menjanahary. Ireo mpilalao tantara rehetra eto amin'ny radio feo manio no amelona ny tantara. Mandroso fa tsy midy e. Fa manao inona tao mangina dia mangina re Mademoiselle Lisa? Ay vendry ihany e. Petrapetra aloha. Merci. Fa manao inona e? Mihaino tantara io. Mihaino tantara? Ie. Tiako ankizy izao tantara mandeha izao ka aleo moa aloha iaino an'izay vetivety dia rehefa avy eo miresaka sa maika be ndry? Tsy maika ka. Aleo ary aloha hipetraka eto sady mihaino koa. Ao anaty lisy mpifidianana. Misaotra sy mankasitraka anareo zalahy a. Dia isika rehetra izay nasaina ka tonga notry n'izao fotoan-dehibe izao. Nosafidiana manokana ny tanàna Somahatamana anaovana ny tsodrano sy ny fanambarana ny filatsahako fidiana amin'ny fomba ofisialy satria fandrin-dady zany. Teto amin'ity tanàna ity no nahitany fijaliana sy ny fiafiana mafindrindra. Anisan'izany ny nanatrehan'ny fomba nahafatesan'ny ray aman-dreniny tamin'ny fanafiana nataon'ireo dahalo teto an-tanàna. Heverinay fa tsy hanameloko izany faniriana izany isika raha nisafidy ny toerana eto Somahatamana dada anaovana izao fitsofan-drano azy izao. Eto raha teo ihany koa no nalatsahan'ny davoniny. Ny toerana nahalavona hono ry dada no tsy maintsy arenana. Koa miantso anao am-panajana amin'ny mahataleny fampelezan-kevitra ao aho. Hitsangana etỳ anoloana ka andray izany tsodrano izany amin'ny alalan'ireo ray aman-dreny izay efa nomanina hitondra izany tsodrano izany. Omeo fanajana lehibe tsika. Renareo teo ny fizarana fa 420 tamin'ilay andia tantara nampitondraina ny lohateny hoe nofika hono sanganasan'ny Simone Menjanahary ary nolalaovin'ireo ekipa mpilalao tantara teto amin'ny radio feo mania Ambositra. Nandrindra sy nandray feo naina Rakotondranaif nanatotosa Simone Menjanahary amin'ny heriny toy izao ny fizarana fa 520 sady farany. Tsara kosa izany a. Fa radio inona ke izany inondry izany? Top radio ankizy izany a. Nefa tao hoe radio feony mania. Io radio feony mania io no milalao azy fa araka ny fantatro dia to efa betsaka mihitsy ary radio eto Madagasikara no mandefa ny sanganasanyko. Ka tsara kosa kile tantara. Ka zany anie ho ahy e. Dia inona aloha ny vaovao ndry e? Aiza ve kidy efa 4 volana izay tsy nahitako andritsony? Marina izany. Tsy tam'le nanatrika amin'ny mémoire-ny voniny izao tsika ny niona farany. Ie, fa dia inona no mandraikitra e? Mandrafitra ny boky akia dia tena sahirana be mihitsy. Nefa zareo tia angezandry. Aiza koa izay sahirana eo? Tsy hitan'izay tsy miaina azy ankizy izany a. Dia ahoana?
Inona ny vaovao ela tsy nionan'izay? Zao samy sahiran'izao kia. Ny fianarana tia vita fa ny fitadiavana asa ny tena henjana. Izany mihitsy koa ny tena mahakivy amin'izao ioko. Firak izay ny stage nataoko izay fa hatramin'izao dia mbola tsy nahita asa foana. Nenareo azy efa mba nahavita fa za zany anie akikana ny vola marana anazy ty aza mbola tsy hay hoe ahoana e. Ny ray aman-dreny efa mokotra tanteraka amin'ny fitadiavam-bola. Manahirana ihany izy ity. Tsy mianatra ny tena akorain'ny olona sady ataony tohitra fiakarana fotsiny. Izao indray efa mba nahavita fianarana nefa dia tsy mahita asa e. Raha izao situationtsika izao aloha no mitohy dia hitovy ihany ny nianatra sy ny tsy nianatra ry Norosoa. Firy amin'ireo ankizy manana lisansy izao ny lasa mivarotra na miverina mody any ambanivohitra dia akorain'ny namany fotsiny. Tena mandreraka aky fa ilay fiteny hoe ny mahay hono tsy very mandeha sisa no hanomezana korazy ny tena. Ka inona aloha no azoko aroso-ndry fa toa verezako resa-bedy fotsiny tiandry. Aza misahirana kia. Efa izany voalaza teo izany ve ny zava-misy dia mbola hisahirana amiko indray ndry. Ka na izany kosa aza ve ki dia na dia jus naturel iray vera ve dia tsy mba hisy ato amiko arosoko andry e. Ny andro ty mafana raha teo. Andraso kia alaiko vetivety fa tsy ela nge izany dia vita e. Tia kia dia ao mambosa. Garana iny fa tsy misy atahorandry mihitsy e. Misaotra kia, sady matavy be izy izany a. Jus natao sotroina iny tsinona fa tsy amidiko. Izany aky eo ihany Ry Noro fa inona no mba ketrika azo atao ahitana vola mba mitako an'ity fianarako ty e. Tena maina mihitsy izy ity a. Ny recrutement nampiasa-panjakana izany moa dia lavitry ny hafa ny kitay. So fa ho tonga ihany ty fifidianany ty aky. Sihitra ny ahy mba misy ketrika atao. Dia inona ny antena indry amin'izany? Hitety trano anao porte-porte kia. Ay zary sika izany. Ay moa. Dia mahavitandry raha izany fa za aloha tsy miditra. Angako moa aky dia hisiditra lalina amin'io a. Ketrika azona vola fotsiny dia izay. Dia amitaka amin'ny mpiarabelona indray izany. Tsy azoko ny tindry tenenina. Ka ny porte-porte heverindry atao ve ki tsy handresy lahatra ny olona hifidy an'izay kandida hanome volandria? Zahay mihitsy. Ka raha hita ve fa tsy aleny ny kandida manan-karamandry dia handresy lahatra ny olona ihany ry? Azo azy akiny azy a. Raha manaiko resy lahatra ny olona dia anjarany izany. Fa ny asako dia ny mitety trano dia mahazo vola isan'andro. Mampalahelo anie izany ry Lisy e. Fa mampalahelo ahoana koa e. Ndry azo io nahita fianarana. Efa marana mihitsy nefa izany ny eritreritry ndry. Vao maika ny olona zara fa nahita sy nandalo sekoly dia aiza ihany ny hafaran'ity firenentsika ity. Inona koa ny rarahiako an'izany a. Fangaro rehetra izay lany teo moa mba nisy tena nijery izay fahorian'ny vahoaka. Nameno sy mameno ny paosiny sy ireo akamakamany ary ny fianakaviany natao teto hatramin'izay ka hatramin'izao. Izay hoe fampandrosoana sy tena fitiavan-tanindrazana aloha dia tena tsy resa be fotsiny izany. Dia vao may ampindry letika ihany. Rehefa ho lany andro Norosoa ny paiso akady dia mba hirotsaka koa Lisy nirina. Eny e, marina ihany aloha izay eritrerindry izay. Inona tokoa ary moa no atao? Sika azy ity efa nandany firy taona teny ambony dabilio hatramin'izao vao tsy mioty izay vokatra izany. Ka izany mihitsy hoa. Mirary soandry dia mahatazay mahasoky a. Tsy ho arery fa ho antsika tanora rehetra lany fotoana tamin'ny fianarana nefa dia izao manakatra ny kiotso mahazo izao. Andeha amin'izay aho fa mba nahatsiaro andry fotsiny tena mangy. Misaotra nahatsiaro akia. Mifampiantso ihany sika rehefa misy ny mahasoa. Fa siro velo andry fa tena izy ty fifidianana ity. Ka raha tena manaraka tsara ny lalam-panorenana aloha dia tsy maintsy misy ny fifidianana. Raha izao situation raharaham-pirenena izao ki dia tena manahy aho a. Ohatran'ny tsisy a. Marina. Betsaka aky ny olona mametra-panontaniana toy izany a. Ny sasany aza moa dia matahotra ny isiany korotany indray. Manahirana e. Ohatra hafa ny lazainy vava dia hafa koa nefa ny tondro ny tanana. Iza ny tindry ho lazaina amin'izany? Mba olona nianatra ihany ve nareo dia tsy haraka an'izany e. Aleo tsy lazaiko fa sao dia hanahirana amin'ny mpanoratra eo. Mahita ho lazaina koa tindry. Andao ateriko fa tsy eo no lozandry manao sary teny fotsiny eo. Miainanao akiseria. Hitako variana loatra amin'ny asa ianao dia toa tsy tsaroanao intsony ny fitiavantsika eo. Fa inona ny tianao lazaina amin'izany e? Ka jereo angeletsy fa efa firy taona izay no nahavitany mariazintsika.
nefa hatramin'izao mbola tsy mananjanaka ao namana foana sika. Ka mbola mikarakara-tena ny antsika seria. Tsy hoe ianao tsy miteraka fa misy fahasalamana aminao dia afaka foana ny zaza. Ka izany mba tiako resahana aminao hoe dia hiandry izay asalama avy izany sika izay vao hiteraka. Tsy mazava amiko ny tianao lazaina. Ka manina raha manantona dokotera spesialista aloha sika miresaka an'izany aminy. Fa tsy efa spesialista daholo ve ireny no ataontsika reny Rina? Hitanao, misy namako izay ihany vao tonga haingana avy any an-dafy. Manina raha miresaka aminy sika. Rehefa tonga any ary sika dia inona no resahantsika na ataontsika? Manaiky fotsiny veloha ianao fa andeha ho any sika. Ka ny antony andehanantsika any aza ve mbola tsy fantatro kory dia inona no ekeko eo? Kosa. Fa inona no mampitomany anao nefa? Fa marara nga ianao sa fa inona ho any mampitonana anao Rina? Fa misy inona? Ka matahotra sao tsy anaiky ny zavatra ho resahako ianao. Ka lazao ary aloha dia ho hiteo izany na ho ekeko na tsy. Ka mety ho zavatra sarotra be ny ilay izy ry fano hoe. Izao tsy misy zavatra sarotra eo anatin'ny fitiavan'izany. Teneno aloha dia ho hitantsika eo. Ka mipetrary aloha ianao fa aza mitsangana. Ao ary fa hipetraka ahy. Zahay dia lazao amin'izay ary. Izao no eritreretiko raha mety aminao. Nefa tena mba hiangaviako ny anekenao an'izany. Alefaso aho fa miaino aho. Maninona moa raha miresaka amin'ny dokotera sika dia manao an'ireny insémination ireny? Insémination? Ie. Mba hainao sy fantatrao tsara ve aloha ny zavatra lazainao amiko e? Ka raha tsy fantatro ve dia ho resahako aminao sy kasaiko atao e. Rina, dia ahoana ny eritreretako an'izany? Fa manina nefa izany? Sady tsy mety aminao? Mba fantatrao ve fa mila olona hifanarahana anaovana an'izany anie tsika vao mety izany e? Fantatro izany ry fano Dia fantatra koa izany fa raha mety sy manaiky antsika olona io dia izy no hitondra 9 volana izay ho zanantsika. Dia ahoana koa no hanarahantsika maso azy sy ny hoe fifanarahana aminy. Tena sarotra anie izany Rina e. Izy no indramintsika hitondra izay ho zanantsika ao an-kibony. Ka inona ary izany sosokevitra omenao e? Ka tokony hajanona mihitsy aloha ty ranomasy ty e. Izao ve ahitana izay vahaolana? Izany ny hevitra mba hitako nefa tsy mety aminao. Fa aiza ny miasa ny dokotera namanao izany aloha e? Dia iza no anarany? Lalaina no anarany. Ary miasa eny amin'ny poliklinika lafo izy. Ai, miasa eny amin'ny poliklinika? Izany ve tsy ohatrinona ny vola olany amin'izany? Ka izany anie ny antsoiko anao fa rehefa tsy mety aminao dia aoka izany e. Izay fa andeha hamonjy fandriana aloha za. Poliklinika ilafy? Raha tsy diso aho ohatra eny dokotera Iaza no miasa. Aleo atsy kely le redy anontaniako azy io dokotera Lalaina lazainy io. Mazava ho azy aloha fa malagasy izy izany matoa Lalaina no anarany. Mandrosoanareo. Merci dokotera. Ao le tsy mazao toerana ry fano Manao ianao dokotera? Salama tsara. Aza misalasala fa mazoto toerana e. Eny tompo. Eny ary, inona no azoko atao anareo mirahalahy? Izy le nolazaiko taminao tamin'ny telefaona an'keo maraina hoe namako. Ay. Izany hoe manana olana efa somary elaela ihany izy mivady ka izany no antony tadiavana anao. Ao le tsy antony resaka ry fano Eny ary, arak'izay voalazan'ny dokotera Aja teo izay dokotera dia manana olana tokoa izay mivady. Rina aloha no anarany mivadiko e. Nambarany mantsy fa mpinamana be hono nareo roa. Rina? Eny tompoko. Le madama lavalava somary fotsifotsy manifinifiny? Ie, izy indrindra dokotera. Tena namako izy. Izany eo? Niara-nianatra mihitsy izay taloha. Ai. Fa rehefa nanomboka niditra tany amin'ny oniversite dia samy nanana ny safidiny. Ka inona nefa ny olany? Hatramin'izao dia mbola tsy mety mazanaka izay mivady e. Nefa efa 3 taona izay no navitan'ny mariazinay. Izany ve? Fa inona no antony? Tsy miteraka anga ianao? Miteraka daholo izay roa ka fa tsy mety tafapetraka mihitsy ny zaza miforonao aminy. Nisy accident nahazo azay mantsy dia voalaza fa nifitraikany tamin'ny tranonjalany io ary izay no antony tsy mapetraka azy. Dia inona izany no tianao hanampiako anareo e? Rehefa niresaka izay an'keo maraina dia
mieritreritra ny anao insémination ary ianao no lazainy fa ho atonina. Fa tsy maintsy ho tonga amin'izany ve? Efa nataonay daholo izay moyen rehetra fa tsy mety mipetraka dokotera. Eny ary, azo atao ihany izany. Eny tompoko. Tena azo atao moa fa tsy hoe azo atao ihany e. Saingy sarotra. Inona re izany no tena mahasarotra azy dokotera e? Ka ny tena marina ne Monsieur Fan dia tsy maintsy mitady vehivavy anankiray izany isika indramina hipetrahany ho tsirinainareo mivady io e. Ary hitondra 7 volana. Fa rehefa teraka le zaza, izay vao omena anareo. Fantatro izay dokotera. Ka izany indrindra anie no nanataonako anao meloa e, mba hanadiadiako izay mety hatsara sy ny hoe mety haratsy azy. Izao Eny dokotera. Tsara aloha ny nandehananareo mialoha taty amiko. Saingy mba hampazava tsara azy aminareo mivady dia aleo miaraka dia hazavaiko tsara. Amin'izay koa mba tsy dia miverimberina ny fanazavako. Eny ary e. Ary io no Eny tompoko. Ianao makaty amiko izany izao no lasa taminy. Tsy niteny aho fa avy ety avo hiteny aminy. Izay no mety dia aleo meko anareo numéro-ko dia mifampiantso isika. Sa tia ny carte de visite-ko. Eny ary, misaotra betsaka dokotera fa voaraiko ity. Misaotra amin'ny fandraisanao dokotera. Inona moa no tokony isaoranareo amin'izany? Mandehana aloha zao izy dia miandro ny antsonareo Misaotra betsaka ary. Andeha aloha zay Roland Eny ary. Mandram-peo ianao dokotera dia rahampitro izany vao miasa. Nisy formation nampanaoviko izay ihany keo dia mba afaka maka aina kely aloha azy ao tolakandro izao. Fa rahampitso indray sika mihaona. Ok, mandram-peo ary. Mandram-peo dokotera. Eny ary eo. Nahoana anao no tsy sahady? Malailo anao dia no dia. Zany io. Fa hono Arina. Fa tena hevitra tapaka sy masaka aminao ve ny anatona le dokotera lalaina? Matony izany teny sy niangavy anao ny aminjejika azy ry fano. Dia mba ilaitsika izany. Fa ianao moa ohatrany tsy mahazotiko. Dia nalahelo mivadiko. Asa izay fahitanao angamba ianao tsy mba maniry ny ananjanako. Diso izany Rina. Fa mila dinihana tsara aloha izay vao manao zavatra. Fa inona ary mahatonga anao hamerina an'izany resaka izany? Rehefa nandinika izay nambaranao ahy aho dia vonana hiresaka aminy. Marina ve izany chéri? Fa impiry mba nisangy zavatra lehibe toy izany aminao nefa aho e. Misaotra ký malala. Ao mihitsy aloha roko mivadiko ka. Dia izao efa naona taminy izay sy aja. Niona taminy eo Avy any aminy izay izao amody izao e. Fa tena marina ve izany zavatra lazainao azy izany? Rina, fa inandray ity tsy matoko zavatra lazaiko ity. Ka alako ianao tsy milaza amiko ny tena marina ko. Ka izany no efa marina e. Miandry izay fotoana ometsika ihaonana aminy izy. Ka nazao ary moa manino? Mety aminao raha pitsy maraina? Izay mety aminy dia mety amiko ka. Aleo ary ho atsoka izy dia ataoko main libre ity dia hoeninao izay resaka ifanaovanay. Mesy efa ihany ilay niaraka tamin'ny dokotera Iaja tany aminao ankeo dokotera. Ka ahoana hono? Efa aty an-trano aho zao dia niresaka izay sy madame dia te haka rendez-vous aminao. Tsara raha tonga ao maraina be nareo raha mipitsy fa miasa tontolo andro Izany hoe amin'ny firy dokotera? Na amin'ny enina aza dia andrasako nareo e. Eny ary fa ho avy izay e. Dia misaotra amin'ny fahatsoranao nandray dokotera Tsy misy isaorana izany Monsieur Fano sady mpinamana rahateo anisy sika e. Eny ary fa dia mandram-peo no. Miandry anareo ary mipitsy dia mampamangy ao madama ao. Eny tompoko. Tena feon'ny lalaina marina izany Faly ny vadiko. Tena faly za chéri Dia miomana maraina ary sao dia tsy mahatratratsika. Ataoko amin'ny 7 maraina ny réveil. Vao alina be kosa izany e. Ataovy amin'ny 5. Tsy dia lavitra neny misy azy e. Misaotra ký chéri Inona ny laoka tena tianao izao arivo izao? Fa ataoko Satria mila tambiny ve ny fitiavana e? Kosa tsy midika an'izany. Efa fantatrao ihany anie. Henan-kisoa sy ravitoto sy lasary karaoty. Sandriny. Dia asiana ron'angivy sy salady. Efa izany kosa angamba no manao ao
Ohatra ny efa nanindry mandray mantsy izany vaovao mahafaly nambaranao izany. Izany eo? Mandeha any aloha soratiny tantaranao fa efa miandry ny mpiaino. Aleo fangalako kafe mihitsy ny vadiko a. Efa misy nataoko mantsy aho. Mandeha anare. Sady efa talata androany a. Tena faly be misy le vadiko naino an'iny vaovao iny. Ty ary ny kafe ny vadiko dia mastoy ianao a. Saotra kia. Fa izaho mbola hikarakara ny sakafontsika hariva. Ok, mandeha anare. Dia ataovy tsara nahandro a. Matokisa ianao e. Yo. Mandroso. Ina kiry dokotera manam-pahaizana? Ha! Kalarina? Jerety angezandry? Zano asiana azy. Jereo nefa ty izy. Ela ki zany a. Manahoana aloha e. Zao salama mamonjy dokotera zao akia. Tsy miova mihitsy. Dia mbola tsy miala foana reny vasivasindry tany am-pianarany reny a. Manahoana ianao dokotera? Ay, mandroso ianao monsieur Fan fa zaho koa ty variana mahita ny vadinao. Ka resaky ny mpinamana ela tsy nifankahita moa le raha ka tsy hitako izay idiranako. Mansoary aloha dia mipetrapetra e. Eny tompoko. Aka dite vetivety ahy rahantsika misotro. Asa mihafahafa. Ina koa nga ty misahirany ty. Ka nareo ny teo tonga maraina ty amiko koa. Tena mpinamana marina reo zany a. Mbola aiza re zany ry Fano e. Aloha mihitsy aloha akan'izay dite zay fa nresaka raha tsaholahy noho nareo ahtangam-bositra zay. Ndao ary tena be vazovazo mihitsy nareo roa reto a. Tena namako ane io ry Fano e. Ty ary aloha ny dite dia sady misotro sika eto no miresaka. Ao dia mazotoa fa zara aza nisy an'io. Ndry aza ny tena misahirana aminay. Eno a. Eny ary efa neona tamiko ihany Fano omaly. Ary efa nambarany tamiko ihany koa izay zavatra eritreretindry atao. Dia mety ho azo atao ve? Ka alohany hamaliko ny tenindry aloha dia tiako ihany koa ny manontany anareo mivady hoe tena teny iarahanareo ve izao zavatra kasainareo atao izao? Aleo no hamaly azy dokotera. Nisy ahiahy ihany aloha tato amiko rehefa ny tena nio tamiko izy. Satria everiko fa tena sarotra sady saropady izany. Rehefa tena nandinika nefa aho a dia hitako ary tsapako fa raha izay no lalana mety azahoana zanaka dia manaiky aho. Tsara izany. Raha tsy misy fifanarahana tsara toy izany mantsy tsy mety. Ka izao ary noho izy e. Eny tompoko. Io méthode tianareo atao io no atao hoe gestation pour autrui. Izany hoe raha dikako amin'ny teny gasy tsotsotra dia fampiarahana ny tsirinaina avy amin'ny lehilahy na ilay lazaina amin'ny teny vahiny hoe spermatozoïde sy ny tsirinaina avy amin'ny vehivavy na ny ovocyte. Ka ampidirina amin'ny tranony zanaky ny vehivavy anankiray hafa mihitsy. Dia io vehivavy io izany no mitondra sy mamelona azy mandra-pahaterana. Raha azavaiko bebe kokoa aminareo mivady a dia toerana natao hifonosany sy hitombony fotsiny izany ny tranony zanaky io vehivavy io. Dia io vehivavy io no lazaina amin'ny teny vahiny hoe mère porteuse. Mazava izay dokotera. Fa ahoana ary izany no mety ahitanan'io vehivavy hitondra voankazo io? Eo indrindra ny tena sarotra. Eny tompoko. Voalohany aloha dia tsy maintsy hisy fepetra enjana sy fifanarahana tsy maintsy atao io. Ary eo anatrehan'ny lalàna no anaovana an'izany. Faharoa tsy maintsy miantoka ny fiainan'ilay olona hitondra amboaka ilay zazy nareo. Izany hoe manara-maso ny fahasalamany, ny sakafony sy ny sisa. Eny tompoko. Izany ve kio araka? Ka tokony ho tsapanareo mivady fa zanaka anareo ne no entin'ny olona io e. Izany hoe ohatra andry mitondra voankazo ihany dia izay rehetra tokony ho ataondry izany mandritra ny fotoana hitondrandry voaka no tsy maintsy ataonareo aminy koa. Tsy dia misy dikany raha izany e. Fa ny fomba hanarahana maso azy izany izao no mahalasa ny saiko a. Sady izao a. Eny dokotera. Tsy maintsy manao an'ilay taratasy fifanarahana isika. Dia mazava ho azy amin'ny maha dokotera mpikarakara dia izany vavolombelona. Misy fepetra maromaro tsy maintsy hojerentsika nefa amin'ireo zazavavy izay maniry hampindrana ny kibony hitondra io zazy io. Dia amin'ny fomba ahoana izany aloha no atao mba ahitana an'io zazavavy io? Ny fepetra voalohany a dia tsy maintsy vehivavy tsy latsaky ny 5 taona ary tsy mihoatra ny 5 taona. Salama, matanjaka tsara. Efa misy fomba fanaovana ny antso amin'izany dia ho hitantsika eo izay mamaly. Izay eo ihany fa ny karamany ahoana. Ny mahakasika an'izay indray monsieur Fano a dia tsy ekeny lalàna mihitsy izany.
Tsy azo ataony manao fitadiavam-bola amin'io fitondrana voka indran'io. Tena mampigadra izany mantsy. Dia isy anakan'izany ve nefa hono ekiny olona. Izay kiny fijerindry fa tena misy ka. Okey ary. Mazava amin'ny ampahany aloha hatrito e. Raha ny fikarohana sy ny andrana nataonareo mety tsara nefa io a. Hatrany amin'ny 700 nety ary tena teraka soma tsara daholo. Tsara izany. Ny olona anaiky izao fanarahantsika izao izany sisa ny tadiavinako. Ka rehefa tena voninareo dia iroso amin'ny filazana. Vonina izay dokotera. Ka raha tena vonina ny iroso ary nareo dia fenonareo mivady aloha ity taratasy ity. Dia avy eo soniavinareo ihany koa. Rehefa vita sonianareo mantsy io taratasy io dia hoentiko any ampiasana mba ho soniavin'ny talian'ny poliklinika. Ao ary ho finikoaintany. Mandra-panao nareo an'io dia mba hiomana kely vetivety aloha. Eny ary. Nay ary ianao mademoiselle. Misaotra tompoko. Izy no monsieur Fano dia izy kosa no Rina amin'ity. Vadiny fa antsoina hoe Rina. Dia faly mahafantatra anareo ahy tompoko. Misaotra anao. Toy izany koa mademoiselle. Ity izany ilay mpanoratra malaza. Tena tsy nandiso any eritreritro. Na ny endriny, na ny feony, na ny fijorony. Ohatry ny lasa saina be ianao mademoiselle. Ie, tena lasa saina tokoa hoe fa inona moa izany no antony tsy ahafantatra ireo miteraka. Asa aloha na mety efa mba fantatrao ihany izany atao hoe mère porteuse izany e. Efa reko ihany fa tsy dia mbola mazava amiko loatra. Izy mivady aloha tsy hoe momba na kanda arak'izay fahaizantsika miteny azy. Afaka miteraka tsara zareo ary efa nisy matetika mihitsy fa tsy mety mipetraka noho ny donana azo an'ny madama. Ay! Noho izany dia nanapa-kevitra zareo fa hijery olona mba indramina afaka hitondra io zanany io. Izany hoe somary lafin'ny teknika kely ilay izy e. Izy fotoana hanome tsironay ny monsieur Fano ilay lazaintsika hoe sperme ary alaina ao amin'ny madame Rina kosa ny ovulany izay hanomeny atao hoe ovocyte. Ka ny méthode antsoina hoe procréation na amin'ny teny tsotra kokoa izy dia ilay hoe reproduction sexuée no ampiasaintsika. Ay, misy karazany maro ny fomba ahafana mampiaraka ireo tsironaina roa ireo ka ahatonga azy ho zaza. Saingy tsara kokoa ary tena tsara ny fiforonany ao anatin'ny tranon-jaza izay finosin'ny kibon'olombelona. Mazava aminao angamba hatreto mazava tsara dokotera. Noho izany dia io tsironain'izy roa io no atambatra ety ivelany aloha amin'ny alalan'ny fitaovana efarifomba. Rehefa hita sy voara-maso fa miray izy ireo dia alaina amin'ny seringue spéciale dia ampidirina ao amin'ny tranony zanakao izay efa homanina tsara ihany koa alohan'ny ampidirana azy. Manomboka eo izany dia ianao no hitondra sy hikolokolo azy toy ny zaza miforona ao an-kibonao. Mazava izay dokotera fa ny mampanahy ihany efa dia ny filazan'ny olona mantsy fa raha tsy miaraka amin'ny vadiny matetitetika hono ilay olona mitondra voka dia mety ho zarizary ilay zaza. Izay anefa izany mazava ho azy fa tsy afaka niaraka mihitsy. Izany mihitsy no nandrasako taminao. Tena marina izany. Fa izy fotoana narahana maso ny fitombon'io zaza entinao io. Ary tena izy fanafody omenanao ihany koa hanome herin'ny zaza entinao izay efa nalaina tamin'ny tsironainy rainy tamin'ny fotoana nanambarana azy roa ireo. Dia iny no atsindrona aminao. Amaranako azy izany dia io zaza io rehefa teraka dia tsy misy ary tsy hisy ranao mihitsy na hoe mety hanahaka anao fa kibo sy kitapon'ny finosany fotsiny ianao fa rehefa teraka izy dia atolotra ny sitrapony ray aman-dreniny. Asa mety mazava aminao tsara ve mademoiselle? Tena mazava tsara amiko dokotera. Dia ahoana mademoiselle, vonina hitondra azy izany ianao Vonina tompoko. Sady izao akery lisy ny tena marina dia omena hitrano hipetrarana mihitsy ndry mba hahafanay manara-maso anareo mianaka. Izay mihitsy ny marina. Misaotra betsaka fa tena vonina tsara. Izao anefa mademoiselle Eny dokotera. Misy fepetra maromaro tsy maintsy arahanao ireto. Raha hitanao fa mety dia ho fenontsika ity taratasy ity dia miara-manao sonia eto ambany sika. Manaiky dokotera. Dia izao ihany koa ho fenontsika ity mba ho araky ny lalàna fa izay fifanarahana ataonareo any ambadika indray hafa izay. Mazava tsara aminao ve? Mazava dokotera. Ka ovakiko aminao ary dia miaino tsara ianao. Eny tompoko.
voalohany aloha dia efa voavalinao fa tsy maintsy 5 taona ka hatramin'ny 5 taona ilay tovavy ary afaka miteraka tsara rehefa tonga ny fotoana. Ianao anefa 17 taona mety tsara zany. Faharoa, salama ara-batana sy ara-tsaina. Fahatelo, tsy mahazo mitaky na maka tampony ara-bola amin'ireo mpivady mindrana anao hitondra ny zanany ianao satria voararany lalàna zany. Fahaefatra, matoy ianao manaiky hitondra io zaza io dia nataonao fanampiana azy mivady zany ary toy ny fitiavanamana. Fahadimy, indray andro ka teraka soamantsara io zaza io ka hanana no aviny mamiratra eo amin'ny fiainany. Ohatra, mety ho lasa filoham-pirenena izy. Amin'izay fotoan'izay kosa dia tsy maintsy hanana valisoa avy aminy ianao ary tsy ho azon'ireo ray aman-dreny sakanany zany. Fahaenina sady farany, raha voateraka ny zaza dia atolotra azy mivady tsy misy fepetra. Ka ireo zany takiana aminao ka dia miankina aminao ny sisa. Manaiky tompoko fa arak'izay efa nambarako ao anatin'ilay taratasy milazalaza ny mombamomba dia mbola mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ary tsy manana fidiram-bola fako mikarakara ny zaza. Fa raha ohatra kosa ka mifanaraka tsara izay telo dia tsy hitako izay antony tsy tokony anekeko azy. Sady mbola afaka manao ny fianarana konga ianao mademoiselle no afaka mitondra ny zaza ary aza manahy ianao fa anampy ianao mihitsy izay mivady ahavitanao fianaranao. Misaotra tompoko. Zay samy vonona zany nareo telo ho ataontsika mantsy ny soni. Vonona izay dokotera. Dia ao ary samy manao soni eto nareo dia za kosa manao eto ambany eto amin'ny mahavavolombelona sy dokotera mpikarakara. Rehefa vitantsika izao fifanarahana izao dia mijanona ho an'ny klinika ny ray. Samy manana kosa ianareo rotonta ary aty amiko ny ray. Dia misaotra anao mademoiselle tamin'ny fanekenao azao zavatra azo ambara hoe sarotra izao nefa dia nekenao ampitiavana. Tsy misy isaorana izany tompoko fa ny rarintsika dia mba ho tonga tokoa ny fotoana ary ho teraka soamantsara ny zaza. Afaka roa andro zany dia iroso amin'ny fikarakarana sika satria mbola ho karakaraina ihany koa reto dossier reto dia tandremy tsara ny fahasalamana mademoiselle Lisy. Sao mantsy rehefa hanao ny fizaham-pahasalamana indray sika dia lasa... Aza matahotra ianao dokotera hitandrina tsara. Eny ary. Dia ahoana ki? Nanaika ako. Dia inona izany ny tombontsoa azondria amin'izao zavatra taondry izao? Fitiavako azy mivady akia sy fanampiako azy eo amin'ny zava-manahirana azy ihany koa. Raha jereko ity fifanarahana rety dia ohatran'ny tsisy resa-bola mihitsy. Nefa fantatry indri fa hiala maina tompam-pamosotra alika indri raha teraka ny zaza. Aza kory tanindria amin'izany intsony ny saiko ka. Efa vonona ary efa vitany sy ny fifanarahana. Ny sisan-drasako izao dia nidirako eny amin'ny klinika hitondrako ny zanako. Zanako? Ka zany no mitondra azy ahoana ny tsy mahazanako azy. Na dia tsy mahay siansa aza ary Lisy dia mba mahalala fa tsy misy ifandraisany amin'ny randry mihitsy io zaza io. Haiko sy fantatro aky izany fa ny kiboko no ifonosany sy velomany. Fa na izany aza ke efa nilaza tamiko ry zareo fa vonona hiantoka sy ny zaza ato kiboko indrindra moa ny famitana ny bokiko. Ay kosa ve misy an'izany dia tsy nambarandry tany aloha mivavaka ao andrika izy dia mahaiza mitondra tena tsara dia ahoana izany bandry sy mpandrika. Mijanona tanteraka lokiny momba anay aleo mihitsy hijery sy karakara no avy. Oke kia ndao amin'izay aloha tory fa efa mifiry alina izao sady tsy mahazo manao reraka mihitsy indri aloha ny ampidirana io zaza io ao anatindry ao Aza mba tahotra indri fa efa vonona amin'izany le sy ny saindry noro dia tanteraka tokoa ny zavatra rehetra. Sambako teo amin'ny fahatakarany saiko vao nahita zavatra toy izay natao tamiko izay. Tsy dia sarotra ary tsy misy reko maharary toy ny hoe atao opération reny. Fa ny zavatra tsapako amin'ny mampianatra hisoratra sy haiteny dia tsapako fa manana ny maizy azy ny siansy. Tafapetraka ato akiboko ny zaza izay tsirinain'izy mivady natambatra tamin'ny fitaovana tetỳ ivelany aloha. Ary rehefa hitandreo dokotera manam-pahaizana manokana fa efa niray izy ireo dia nampidirina tamin'ny alalan'ny tindrona manokana tato amiko. Amin'izao fotoana iresahako aminao izao dia tsapako ho toy ireny olona mitondra vohoka ireny hafahafa izany. Eny fa na ny fiainako aza lasa te hanao firaisan'izany foana
ary lasa mitady tambitamby amin'olo tiany izany. Ny fepetra nefa dia tsy mahazo miaraka amin'olona mihitsy aho mandritra nitondrako voaka ity zaza endiko ity. Dia tsy afaka hiteny ve izany aho hoe zanako izao atao kiboko izao hoe. Teraka 2 volana izy dia tsy maintsy atolotra azy mivady ary manao taratasy vaovao indray izahay amin'ny fanolorako azy tsy misy fepetra. Nilaza kosa ry zareo fa ametraka vola ho ahy any amin'ny banky amin'ny anarako mba hitsonjovako ny hoaviko aorian'ny fahaterahako. Zanako, sombinaiko. Sombinaiko uanao no amoronako itiry ty fefa ty wela teo avy ilay uriray iandrasako anao fantatro fa tsy safidina ny otonga ety antany tsy lanitra no hitsenanao na paradisako. Fano a ahoana Kirina? Efa tokony afindratrano amin'izay ne izy mianaka e? Dia aiza zany no eritreretinao metrahantsika azy? Tsy aleo ilay trano fivatanantsika any am-pasina? Eny efa nieritreritra an'izany ihany koa aloha e. Dia oviana zany no tokony hanaterantsika azy? Na anio ihany aza dia aleo alainy eny akato izy, so dia izy fetraka eny amin'ny zanantsika eo. Ka miomana ary dia miara-makeny tsika makazy. Ka inona moa no tokony mbola iomanako amin'izao e? Efa mety izao ka? Ndao ary. Mandroso. Mahanahoana nareo mianaka? Ha, fa maninona ianao no manjombona toy izao sa misy tsy metimety? Mandroso ianao dokotera. Tsy dia maninona fa ohatry ny reradreraka fotsiny. Ka efa niteny tamin'izy mivady zany? Tena lasa sarotra be ny fifandraisako amin'ny zareo. Fa nahoana? Nefa izay sy monsieur Fano izao vao avy niresaka tamin'ny telefonina mihitsy vao eo, ary nilaza izy fa vao avy nandalo sy ny sakafo taty aminao. Izany eo ihany dokotera fa tena... Inona no tianao ambary? Lazao, misy olana anga amin'ny riana vadiny? Izany indrindra, tia tena loatra ilay ramatoa iny. Rehefa mandalo aty izy dia ny zanany foana no asiany resaka fa izaho ilay mitondra azy ohatran'ny tsy mba heveriny akory. Mandalo ihany izany, aza dia atao mahataitra. Ny antony nahatongavako dia hijery sy hisafo anao aloha. Efa vonona ka. Ao ary matoretsy ambony fandriana hijerevantsika azy. Ny tensionnao aloha somary midina kely a. Izany ve dokotera? Sady lasa misy palpitation? Fa ahoana? Na izany aza ny zaza kosa miaina tsara e. Mila manamboatra saina tsara moa fa inona ary izany? Ao ary, miarena tao amin'izay. Misaotra dokotera. Fa izao dokotera, marina fa an-tsitrapony nanaovako an'izao ary fitiavana manaraka ilay fifanarahana. Saingy tokony mba ho tsapan'ny zareo ihany ny asarotra izao zavatra nekeko izao. Marina izany, ao fa hiresaka amin'ny zareo a. Ankoatr'izay anefa mba nisy zavatra ahafahany fanarahanareo ve? Ie, nisy ka. Nanokatra kaonty amin'ny anarako ary androtsahany zareo vola 4 tapitrisa ariary aho. Izany. Dia ry zareo koa no niantoka ny vola laniko rehetra amin'ny fanaovako ny boky. Ay kosa moko. Mino aho fa rehefa teraka soamantsara io zaza io dia mety mbola nome valisoanao ry zareo. Ianao no tena isaorako dokotera. Tsisy isaorana izany. Mba hanampiana herin'ny zaza dia ho ataoko aminao indray aloha ity tsendrony ity. Dia kalma tsara fa efa kely any sisy e. Miditra amin'ny fafitony volana ianao izao dia eo no tena hitandremana tsara. Misaotra dokotera, ao fa hitandrina tsara. Zay. Dia mirary soanao ary. Raha sendra misy ny zavatra tsy azo dia antsoy foana fa disponible ho anao. Dia mbola mamerina misaorana anao dokotera. Eny ary, mandra-peona ianao ry lisy. Andao ary ateriko etsy an-tokotany ianao. Andao ary.
fa izakiny lasa teo iny a. Ary mba tsy hitako indray izay nahatonga Vandry teo a. Nijanona tao ambadika tao aloha fa tsy tiako anelingely ny resakareko. Iny aky ilay dokotera lalaina mikarakara sy ny zaza ato Akiboko a. Ay kosa tena nanao inona taty? Sady ny safoa izy no nijery ny fahasalaman'ny zanako. Zao aloha Lisy a. Mihaino Andria. Aza zarina amin'izany hoe zanako izany ny Saindry. Zanaky Monsieur Fancy Madame Rina anie io fa ndry mpitondra fotsiny e. Na izany aza kiry Noro, izany reny nitondra 7 volana azy, ny akindrindriny rery, kibo ny finosana. Noho izany dia afaka miteny aho hoe zanako amin'izay zaza ato Akiboko. Mitady hivady izany resaka izany. Zanako ny ato ry Noro a. Maninona mora nataony tany anaty boaty na tsy haiko tany ny zanany fa tsy nataony tato anaty Kiboko. Fa maninona ny lasa kizitina be toy izao ndry e? Misy zavatra tsy tiako ataon'izy mivady ry Noro a. Nivadika tamin'ny fanarana angary zareo? Tsy hoe zany fa lasa sary-piaro amiko ny vadiny, Madame Rina. Ka sy fa kely manja be toy izao kosa ve tsy ahasary-piaro azy a? Fa lasa fitiavana amin'ny Monsieur Fanao nga hono ny namako. Noro a. Tamin'ireny ndry makany amiko reny a. Fony ambola teny Ankatso dia fantatry ndry fa tiako ny mamaky boky, mihaino tantara, ary anisan'ny tena tiako anefa ny tantara soratan'io Fano io. Arakaraka ny fianoko ny asa sorany sy ny fahaizany milalao dia tsy haiko fa lasa tsapako ny tsiry fitiavana azy izany a. Voany 5 sy 1 indry izany ko. Tsy raharahako akina 5 sy 10 koa aza. Ahoana moa no ahafahako mandrara ny foko tsy ity izay tiany sy antefan'ny fitiavany. Nefa dia mivadika tamin'izay mifanarany ndry raha mieritreritra an'izany a. Zaho ry Noro a. Mba ampio akia. Izany no tena ilana ny namana tena namana. Ny fanampiako andry nefa dia hamono sy hikosoka an'izany tao anaty Saindry. Tsy metika izany a. Okey ary. Iezaka nefa raha tsy tratrako ny fehiny saiko sy ny bitiky ny foko ity azy dia ahoana? Aza mieritreritra an'izany ho a. Lasa vita zavatra asy ndry a. Fa manahoana aloha zanak'indry e? Ahoana tsara hoe ry Noro? Zanak'iza hoe izy teo? Teny diso iny fa zaza ao Akibo indry no tiako tenenina e. Hitandry, hoy io Fano rehefa manoratra hoe izay teny voatonona voalohany ihany ny tena izy satria izay ny voadiniky ny saina ary sitraky ny foko navoky ny vava. Efa lasa dalan'ity Fano ity mihitsy ndry a. Efa manatompo ange indry Lisy e. Tsy haiko aky fa taona hatsapa ho nandray andraikitra sarotra ihany aky nanaiky an'ity fanarahany ity ka. Ohatry nanao zavatra tsy dia ampiheverana loatra. Dia manenina izany ndry? Tsy manenina aky fa aleo hijanonany aloha izany fa aleo avadika ny resaka ry Noro a. Mba manahoana ny fiainandry ihany. Raha tsy misy fiovana aloha dia mety ahita asa ihany ka. Tsara aky izany. Dia aiza izany ndry no mahita an'izany asa izany ary asa inona? Ao amin'ny ministeran'ny fitsaranao kia satria izaho koa ne ao manao stage. Tsara be izany. Dia mirary soa ndriky ry Noro a. Izaho aloha mbola miangaze tena amin'ity zaza ity hatreto. Aza miteny an'izany fa inona ary izany e? Dia tapaka eo indray izany aloha ilay sakianao porte politika. Mbola ny Akibon'ny omby aky izany a. Zaho ary na lalam-pifidianana aza nie mbola tsy hay hoe oviana no andalo eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Ary ahoana koa ity vaovao niseho ity? Inona aky izany? Ity hoe Prime Ministre lasa nitsabo tena ny velany ity e. Raha tsy diso aho dia tamin'ny Alatsinainy 5 Febroary teo izy no lasa. Marina izany. Ny henoko aloha dia ilay valan-dresaka nataonao amin'ny mpanao gazety hoe voka kely anao fanaraha-mason'ny fahasalamany any amin'ny Nosy La Réunion izy. Fa herinandro be zao a. Nefa ny resaka nandeha tato ato anie tsy azo tsintsinyavina ihany koa. Ny amin'ny mety ho fanoloana azy ve? Ie, sambo fanoloana azy akola kary io. Izay fanarahany ihany akia. Tsy mampiditra vola ariary aty am-paosiko mihitsy izany. Aleo hifanoto ao rehefa tsy mahay mifandamina e. Be vava. Ka afaka ny anao inona nefa ndry e. Na izany aza mba mila manaraka ny raharaham-pirenena ihany fa aza dia difotra loatra amin'ity fitiavana ny Fano tsy tanteraka mihitsy ity. Andreraka koa izany tenindry izany a. Fano. Malaky midira ato anaty fiara e. Fa inona tsy zavatra ataonao ity? Tsy asiana hoe nahoana na ny taniana hoe inona. Fa miaraka aloha sika izao dia ampy izay.
ka inona ary tadiavinao amiko hoe ary ho aitsika andaontsika andeha ho an'ny mare masay fa anao inona any anefa misy resaka ataoko aminao mahakasika ny zanakao tena hafahafa izany lisy tena marina reny zanakao any ary fano e rina ny reny zanako fa tsy ianao izany ny sainao izany no miteny an'izany ka maninona ny tsizany na saina nitondra azy kiboniza aminay roa ary no mitondra ny zaza mandritry ny 9 volana e maninona ny tsy miteny ianao tena tsy naposiko izao ataonao izao lisy ka na za koa aza ane tsy nanampohan'izao ry fano e tena zavatra hafa mihitsy ny tianao atao amiko aleo dia tsoroko aminao fa tsy vao izao akory ny nahafantarako anao ry mpanoratra malaza efatra amin'ny ela ary tsy haiko na za nianatra manokana ny teny sy ny soratra no antony fa tiako ary ankafiziko daholo izay asa soratra avoakanao rehetra ka alefan'ireo onjam-peo dia midika inona nefa izany asa ihany koa raha tsapanao fa anisany mitazona ny laharana voalohany eny amin'ireo onjam-peo maro eto Madagasikara ny asa soratrao tsy vitsy ny toa ary maro ny tea fantatra sy tea hita izany mpanoratra malaza izany mandona fo sy mampamelivelo ny ady fanahy matetika ny afatra alefanao amin'ireny asa soratra ao ireny miatra amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny tsirairay mihitsy fa inona kay raha tsy mahadiso no nahatonga ny fanomay manoratra toy ireny tsy haiko tsy dia nieritreritra loatra n'izany ihany koa fa toy ny olona rehetra toy ny mpanoratra rehetra ihany koa manoratra mba ho henon'ny olona ny ankoatran'izay dia tsy haiko eny e marina izany saingy heveriko fa tsy adala raha latsa-pity aminao ankehitriny aza heverinao ry fano fa kisendrasendra ny nandefasako iny taratasy fangatahanao ireny mitondra kibony zanakareo iny noho ianao no tena antony araka ny nambarako anao teo dia efa ela no nytia manginanao saingy sarotra izany vehivavy hitory fity izany eto amintsika soa aza fa nisy an'ity zaza atao kiboko ity tena sarotra ity inona reny ataoko afahako miala amin'izao e fano a tandremo fa misy fiarana eny alohantsika iny e fano a fa maninona ianao e tadiavinao vonoana ve isika sy ny zanantsika e lisy izay tena ilainao ary sany dia lohantsika mivelona efa mandroso miariva ny andro sady mitaitaina izay ihany mivadika anjara ndraikitra ao an'ity zanakao entiko teny izao ataontsika izao ry fano fa so adinonao e haiko izany saingy mitady hivadika amin'ny teny fanaovana ianao izao ry fano a mihaino anao mila anao miara matory amiko aho mba hanome heriny zaza atao kibo mila fitiavana avy aminao izy ka tsy voatany aminao ve dokotera maly nanao tsindrona taminao ka inondray ka izany izy hoe tsindronako tsy ampy izany ry fano a ny zaza no mahazo hery fa zaho reny ny mitondra azy kosa miareraka mba mila fitiavana avy aminao koa ny ary fano e sana tsy avy fa tsisy an'izany mihitsy lisy ok ary ajanona eto ary ny fiara e dia mandeha any ianao mandeha tadio anefa fa ato amiko ny zanakareo ataoko tsy hitanareo tsony ty zazy ty raha tsy manaiky izay voalasako teo ianao mampitandrina anao anefa ary fano fa raha miteny an'izao mivadinao na amin'iny dokotera iny na tsy haiko na polisy akoatr'izay koa ianao dia afozy ty zaza atao kiboko ty mazava ajanona ny fiara fa hiala eto ary fano a tsy mety izany lisy ahoana no metrahako anareo mianaka ty amin'ny tiandro efa amin'ny 7 arivo sokafako ty varavarany ity dia hitsambikina eto ary efa tsy iovelanao a aza manao an'izany ary fa manaiky ianao ao fa manaiky ary ahy ka izao arivo izao dia tsy mahazo mody izany ianao mandeha mody sika dia matory any amiko lisy tsy mety izany dia ahoana ho irina raha mahita azy tsy tafody any an-trano tsy raharahako izany e izy ano ambony ny zanakao ato amiko sa irina fa maninona nefa natao toy izao ary lisy raha tena ty hainao dia aza terena toy izao tsy manery anao mihitsy ary fano a ary averiko ihany izany ny zaza rahantsika telo ato amiko no manery ahy ahoana andeha hody sika dia any amiko ny matory sa ahoana sarotra be ho azy izany tena tsy mety izany bon rehefa izay ary dia lasa izay mianaka lisy lisy miverena anao miverena e ny zanako andeha hoenjehako any iny sao manao zavatra fana fanakaiza ary izy teo tena nitranga anahy-tanàna any izy marina rehefa niandro teo fa mivalo alina inona reno ataoko hoe hiantso polisy ve asa hiantso andrina tena vaky ny lohako inona no ataoko raha sanatrika misy zavatra ataony any allo fa mbola aiza foana ianao nefa efa mivalo alina ny andro ho avy ahy aza mba zany fitapitahana ry fano
Izay mpapahiny aho e. Mandroso e. Ainy malalako. Aza metaladala ry Lisa. Aleo eto mihaino resaka ifanaovandry zareo. Ka inona ary ny atongavanao maraina aty amiko sa hijery hoe aiza izay mianaka? Ka zoko izany satria zanako no entinao. Zanako zanako. Inona fotsiny izany mitondra azy? Efa mba nisy fanarana kosa anie ry Lisa taloha nanekena ho an'izao e. Taloha izany ry fano a. Tsotra ihany ny teniko aminao. Raha tianao omeko anareo mivady ity zazy ity dia tsotra. Tanterao izay efa nambarako taminao. Nefa dia tsoriko aminao fa tsy hanaiky an'izany saiko sy nieritreritro manontolo. Dia efa hitanao ny varavarana nidiranao teo. Aleo mivoaka. Hitanao ity fanafody ity. Rehefa tsy ho tanteraka ihany izay nokasaiko dia aleoko vonoiko miaraka amiko ny zaza ato akiboko. Za ve no nitondra 7 volana sy niaritra ny mafy, nisotro ny rano tsy tiana sy niakindrindry ny rery. Nefa rehefa teraka ny zaza dia omeko anareo fotsiny. Non, jamais zany. Iangaviako re ianao ry Lisa. Omeko 7 vola ilainao ianao fa aza manao an'izany. Mandehana mivoaka ry fano a. Tsy mila izay volanao fa ianao no ilaiko. Afy dia arapako ity fanafody ity dia vita eo ny tantaranay a. Oka re. Oka fa hieritreritra hajanony ny fanafody iny. Tsy mila fotoana ela be ary fano a. Eny. Anio ihany dia tanterahantsika izany. Raha tsy izay dia atao veloma ny zanakareo. Izay vao mazava amiko. Tena marina ny voalazan'ny fano. Tsy maintsy hanampy azy amin'izay fomba ahafahana miala amin'izao fitaka sy fanerena azy izao a. Andeha hiala teto ary andeha hiverina any an-trano. Aleoko tonga dia miantso polisy avy hatrany hisambotra an'io ary tsy avelako hipetratra ery-tsony io manomboka izao a. Saika embelona mihitsy sao vonoina eo tokoa ny zanako. Dia ahoana nefa raha mijery ka tsy ahita eto fano. Tsy maintsy antso ahy izy raha tsy hitany eto a. Aleo mihitsy andefa tena tsy tia heno izany tondresaka ataony mihitsy aka. Dia ahoana? Miandry ny valiteninao any ary fano e. Sarotra izany e. Tsy izany no nifandrahantsika na inona ataonao na inona. Ay izany ny vavanao. Dia miomana ary fa matiko eto ianao androany. Hitanao ty basina velanao erovako teny ity. Lisa, fa lasa dala ve ianao fa janony iny? Apetrao iny. Samy adaly sika na ianareo mivadina metraka ny zaza tato amiko na zananaiky nitondra azy. Tsy ho lava resaka aminao afa iny. Tena ty marina. Aleo misy aloha miary tena fa tsy ho faty eto a. Rehefa tsy voako tamin'iny baly iny ianao dia iny ary tatazo. Zavonoana ry ary Lisa. Tena voakapoka izany miatoko izany marina. Zay. Andraso eo tsapaiko sao dia maty tokoa. Mbola mafana ny tenany ka. Ary izao ihany dia ho any an-tranodry zareo a. Tsy maintsy matiko amin'ity basy ity ny kalariana iny. Rehefa maty iny dia miaraka ho azy ihany koa izay sy fano sady efa atao amiko raha teo ny zanakay. Tena mihidy ny trano marina. Aleo andrasako eto amin'ity voninkazo ity fa tsy maintsy miditra eo iny e. Iny fa tonga. Mbola tsy tonga eto foana fa nefa za rehefa nampilaza tany amin'ny polisy. Fa nahoana ary? Aleo hoe antsoko amin'ny telefona aloha. Amin'izao indrindra no mety hafatesako an'io. 1, 2, 3. Fa izy izany? Tena misy mitifitra marina? Hoay izeo anefa ianao madama. Marina tsy kalakely mitondra ny zanakay ity mitondra basy manenjika ity. Aza mieritreritra ny voaka velona eo ianao e. Maty ny anaranao androany. Zary fano, safady ny kala ratsy io tany ve? Tsy a? Aleo aloha andosaka. Dia ahoana ny fomba ahafahako miantso polisy? Tia, tena mbola mampisitra be aloha izany lohako izany. Fa nakaiza ary izy teo. Andriamanitra eo, mety ho lasa namona andrina any an-trano izy. Lozako, tena lozako marina. Leo misy andeha voatato dia ndeha hainga namonjy azy ihany.
iny fa niditra ao an-tranony ary dia ao koa no hamaranako ny tantarany iny. Rehefa matiko ianao ry Madame Rina dia amin'izay fano anay raha teo koa ny zaza ato kiboko. Kay tena maharary izany kiboko izany a. Ay, marina tsy ho teraka angamba izany. Vonjeo e! Vonjeo e! Tena ho teraka marina. Tena ho teraka izany. Ary maninona izany? Io fa ny lava amin'ny bozaka. Marina tsy ho teraka io. Dia ina reno ataoko e? Ny zanako. Fa ino io ataony? Sao dia mba ho teraka azy. Ary aizy Rina. Io izy. Aleo vonjeko eny aloha e. Rina. Nanao ianao? Taiza ianao? Saika matiny io teto raha tsy nahay ny ala. Rehefa avy eo tantarikanao ny zavatra niseho hoe miatso polisy aloha dia andao vonjena izy e. Sao misy fetrikany amin'ny zanantsika. Efa niantso ary fano fa andao aloha vonjentsika izy. Tena ho teraka io. Tandremo nefa fa mbola iny amin'ny tanany iny le basy a. Ianao avy ao aoriana, izaho mandroso avy eto anoloana. Ndao ary. Tena ho teraka izany. Io fa navelany amin'ny tany ny basy. Ho aizeto nefa ty. Aleo avy dia kendaiko avy ato aoriana. Vonjeo. Aza miantsoantso fa tsisy afaka ny hamonjy an'ity eo. Aza kendaina izy Rina sao maty eo ah. Tsy mararaha an'izany ary ty nga moramora nanenjehany ty tamin'ny basy teo. Fa tsy eo ane izy nefa ny zatra mbola tsy tafavoaka ny kibony. Inona ary ty? Marina tokoa ka izany. Ianao ohatra ny adala. Mifoana re tompoko. Ho teraka. Tena ho teraka. Ary ty manena. Alefa ho sa mbola mila kendako. Aza matahatra ianao fa tsy hamonanao zay Lisy a. Andao aloha bataina any an-trano izy Rina fa sao tena aleo bataina any an-trano. Tena tsy tanako tsony fa efa izany eniko miala an'izany ny zaza ka tena aza bataina tsony fa alefa ry tia. Mba sy ho lamba eto ambaniko eto e. Alefa Andraso ary angala lamba be. Kaingane. Zay jero tsara eo izy Rina fa angala lamba. Madama avy eto aloha eto ianao. Ao raisy fa zaho efa mitsirika izao ngamba lohan'le zaza madama. Efa io marina. Tena marina izany. Alefa ary. Kely sisa. Iny fa alefa. Kely sisa. Zay. Teraka be. Sady laha kely ny fano ka hoany aloha filosa amin'ity lamba ity. Tena miretika. Sady efa niantso any dokotera ihany koa teo. Efa ao avy eo izy zay. Ary nanao ny Lisy. Io mivalapatra eo ioko. Asa na matina velona. Tsy mety kosa izany Rina. Inona no mahatonga anao teny an'izany e? Tsarako izany e. Aiza ny zanako fa veloma eo ny mère porteuse-nao. Na inona kosa nataony a dia tsy nahazo an'ity zary ity tsika raha tsy izy. Mazava aminao izany. Karaha izany izy dia veloma eo ary izy e. Rehefa salama tsara izy miresaka sika. Tena torana ny harerahany ity marina. Dia inona re no ataoko hamelomana azy? Ino fa tonga ny polisy. Aiza izany olo izany aiza? Ty izy tompoko. Ary toa feno raha be izany Monsieur Fano. Fa nivononao nga izy io? Teraka teo izy io tompoko. Fa izy ve ilay hoe nanao mère porteuse? Eny tompoko. Sopa tonga niarika io dokotera sy ny namany. Monsieur Fano, fa ahoana izao? Aleo aloha velomina izy dokotera dia rehefa avy eo tsika miresaka. Aorinoro ampio aloha hibata azy any an-trano a. Fa dia nitanterahany tokoa ve ny zavatra nokasainy? Aza variana aloha ndry fa ao bataina aingany izy so mitomby eo indray io fahaverezana raha be amin'io. Ao ary dokotera. Tena malahelo an'ny Lisy indray aho izany a. Ao hibatako azy dokotera. Ao ary fa moramora ihany anefa. Eny tompoko. Ao madama fa bataiko moramora ianao a. Fano ve io mibata io? Ie, izaho ty. Aza mbola miresaka betsaka aloha fa mbola reraka ianao. Dia aiza ny zanantsika? Efa any an-trano karakaraina izy ka. Misaotra ry Fano a.
tena raiki-pity amin'ity fanontỳ mihitsy lisy a. Everiny fahefano ny bata azy io. Manahirana ihany izy ity ry fano a. Tena tsy nampoiziko hivadika zavatra hafa toy izao afaka 7 volana aty aoriana. Amin'ny lafiny iray aloha tsy manome tsinatra dokotera, satria lasa ataony olona miteraka ny izy amin'izao nefa tsy misy zatra koa reo aminy. Eny fa araky ny fifanarahana nataontsika dia mbola tsy maintsy atoanareo izy enim-bola aoriana izao fahaterahana izao. Ao ane tsy dia manina loatra dokotera fa irina mihitsy no manahirana. Iresaka aminy afa tsy maintsy tanterahana hatramin'ny farany ny fifanarahana iny. Eny ary dokotera, fa dia mbola mamerina fisaorako anao tamin'izay vitanao ho anay vady. Tena tsapako fampiramana tokoa nareo sirina vadika. Tsy isaorana izany fa dia mirary soanareo roa. Saotra tokoa. Natolotra ny radio feony manio anao teo, tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe kibony finosana na meura porteuse, sanganasany Simone Menjanahary, nandray feo Fister Andremiaja, tompon'andraikitra sy mpanatontosa Simone Menjanahary. Tantara no velomin'ny ekipa rehetra teto amin'ny radio feony mania Ambositra.